Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny talata 12 febroary 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alarobia 9 febroary 2024 amin'ny enora maraina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana Kapitambra hatrany Akapesta anoram-baratra ho avy andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora hahatratra 5 kilometatra isan'ora ny amin'ny tendrony atsimo ho avy avaratra kosa manomboka ny alina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora andiny-panonjy na anonjaben'ny ranomasina ahery ny any amin'ny tendrony atsimo. Ahavon'ny onjy iray hatramin'ny 1.5 metatra hahatratra 2 hatramin'ny 3 metatra ny any amin'ny tendrony atsimo. Kapesta hatrany Mahanoro anoram-baratra atevina hoentina ilay rivo-doza-Diomako ho avy atsimon'ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora hahatratra 5 hatramin'ny 5.70 kilometatra isan'ora ny any avaratra Toamasina ho avy atsimo atsinanana kosa ny faritra rehetra ny amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 20 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora anonjabe na aherin'ny ranomasina ahavon'ny onjy 2 hatramin'ny 3 metatra isan'ny rano ateraky Diomako. Mahanoro hatrany Dolaniaro anorana miatoato ho avy atsimo atsinanana ny rivotra any amin'ny tapany avaratra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray ho avy avaratra atsinanana kosa ny tapany atsimo ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ho avy atsinanana na atsimo atsinanana ny faritra rehetra ny any amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 20 kilometatra isan'ora andiny-panonjy na anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onjy ho latsaky ny 2 metatra. Dolaniaro hatrany Akavy Maria ho maina ny andro ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 20 hatramin'ny 40 kilometatra isan'ora anonjaben'ny ranomasina ahery indraindray ahavon'ny onjy 2 hatramin'ny 2.10 metatra. Ho an'ny morontsiraka andrefana Kapy Maria hatrany Akapy Vincent ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora hahatratra 5 hatramin'ny 5.10 kilometatra isan'ora ny any amin'ny tendrony atsimo anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onjy 1.4 hatramin'ny 2 metatra hahatratra 2.4 metatra indraindray ny any amin'ny tapany atsimo. Kapy Vincent hatrany Kapy Saint-André anoram-baratra ny eo anelanelan'ny Morondava sy Kapy Saint-André ho maina ny anakafa ho avy atsimon'ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora hahatratra 20 kilometatra isan'ora ny manakaiky ny Morombe andiny-panonjy na anonjaben'ny ranomasina ahavon'ny onjy 1 hatramin'ny 1.10 metatra. Kapy Saint-André hatrany Analalava anoram-baratra ary mafy izany amin'ny faran'ny fepitaona ho avy atsimo andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora ho avy atsimo atsinanana kosa ny amin'ny faran'ny fepitaona ka ho 9 hatramin'ny 7.30 kilometatra isan'ora andiny-panonjy ny ranomasina anonjabe ny any natiorana ahavon'ny onjy latsaky ny 2 metatra hahatratra 2 hatramin'ny 2.10 metatra ny any anaty oram-baratra. Analalava hatrany Kapitambra anoram-baratra ary mafy izany amin'ny faran'ny fepitaona ho avy atsimo andrefana ny fitsiokan'ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora andiny-panonjy ny ranomasina anonjabe ny any natiorana ahavon'ny onjy latsaky ny 2 metatra hahatratra 2 hatramin'ny 2.10 metatra ny any anaty oram-baratra.